صوت الحق صوت الحق صوت الحق fandarana momba ny finoana islam izay atolotsy ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Sautul Haq, ny finoana islamo sy ny science. Sautul Haq, ny lalàna ara-pinoana islamo. Sautul Haq, famakafakana ny koroany masina. Sautul Haq, ireo petsabolana natao mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sautul Haq, ny tantara-piainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. azadino ary Sautul Haq, isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka ny valora alina eto amin'ny radio université Mahajanga. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Atsika mbola mitohy amin'ny fanazavana makasika ad-dua. Ad-dua namba atsika ni safidin Allah subhanahu wa ta'ala eo amin'ny 50 zany napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Quran. Fa vavaka na hoe ad-dua zay ndrehevatsika androany io ny isany tian'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Zany hoe ohatsy atsika manontany tena hoe izy amin'ny dua jiaby ao anatin'ny boky masina al-Quran zay naverivery ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam maro tamin'ny fiainana, io dua zay ndiresantsika niany na le vavaka zay ndiresantsika niany. Dikan'izany manambara fa hoe manana zany ino importance nazy zany le vavaka zay ndiresantsika niany ty. Manampaeza milaza fa hoe io dua io na hoe vavaka io zany mampivondrona vavaka jiaby. Razavany zany le dua na hoe le vavaka zay ndiresantsika androany io zany mamono le nino le vavaka jiaby. Ino antony? Ino antony? Satria izy zany amin'ny filany zanak'olombelona hita fa hoe amin'ny filany zanak'olombelona jiaby zany hita fa tafidiky ao anatin'izany vavaka zay. Hetsika jiaby zany vavaka io maro amitsika zany mahezitsy andre, fa tsika zany tsara zany atsika manabetsaka manao maro amin'ino amin'ny soalatsika zany na amin'ny sujudi na amin'ny farana amin'ny soalatsika zany atsika tokony miezaka manabetsaka zany vavaka zay. Ino zo nambany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina al-Quran amin'ny surati al-Baqarah verset 201 Allah subhanahu wa ta'ala zimlaza we ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tumpo umefa swavana izay toantany au umekuwa fa swavana yankuwa anankuacha auvu amin'ny famezana fube zay. Zavatsika io dua io fa manino io dua io zany nampitambatsy ay manino io mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hoe dua zay tena tiany, dua zay hoe nataony betsika tamin'ny fiainanazy. Atsika mijery zany dua zany na hoe vavaka zay afaka zahatsika anankitelo izy. Tapany vanalohana aminazy milaza hoe rabbana atina fi dunya hasana, na hoe tompo ome fahasoavana izay eto antany. Zany zany le tapany vanalohany. Eto izy dua ty zany na vavaka ty zany mila milaza hoe tsy fahasoavana anankiray fa karazany zany fahasoavana jiaby. Le fahasoavana jiaby eto ambony tany omeza za o tomponaka. Io mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam dia nino izy tiany zany manao vavaka anankiray fa izy zany mameno zavatra maro anatiny, maro zavatra fonosina ao anatiny. Io zany isan'ny dua zay tiany mpaminantsika atao, dua anankiray fa zavatra fonosiny zany maro be.
ohatra tsika mety manao vavaka mety mangataka zavatra tsiraikiraiky ohatra eto ambony tany zany, mety mangataka anao tomobile, mety mangataka anao fanambadiana, mety mangataka anao zanaky, mety le vita ataka anao mety miala zany amin'ny place fivavahana zany, anao mahazony fa misy zavatra nadinako, misy ataka tokony nataoko, misy nino, misy zavatra anankiray zay tokony nangatako fa nadinako. Zava amizay le doa miteny rabbana atina fid dunya hasana, tompo ome fahasoavana jiaby eto nino eto antany zao. Zavatsika zany le vavaka anankiray zany mamino zavatra filan'ny zanak'olombelona jiaby. Ao anao mety mahita resaka vola, ao anao mety mahita resaka fanambadiana, ao anao mahita resaka asa, ay fahasambarana, tranquillité, fitiavan'ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala anao. Zavatra jiaby zay voarakotra ao anatin'izany doa zay hoe rabbana atina fid dunya hasana, tafidika ao anatin'izay. Dikan'izany atsarana jiaby avy aminteny eo rabbana atina fid dunya hasana, asoavana jiaby Allah ome zao le asoavana jiaby eto ambony tany zay. Amin'ny vavaka io ome zao fahasoavana izay eto antany, io zany karazana hoe mpifaliana rehetra zany, atsaram-panahy rehetra, atsaran-tarehy rehetra, zavatra tsara jiaby zany, io zany finosiny zany doa zay. Ao anatin'izany doa io ahitavanao zany hoe tranquillité, ahitavanao zany hafaliana eto ambony tany, ahitavanao zany asambarany eto ambony tany. Dikan'izany ampodiana maro vavaka io ao anaty amin'ny soala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Io doa io tokony ampoditsika maro, zany mahatonga izy aveveiko eto mba ahafahantsika mahatadidy izy hoe tompo omeo fahasoavana izay eto antany, ay ome fahasoavana ihany koa anankoatra. Le tapany vanalohany zay nijerevantsika to zany hoe rabbana atina fid dunya hasana, hoe tompo ome fahasoavana zay eto antany. Fa le tapany faharoe milaza hoe wa fil akhirati hasana, tsy vitan'izay omezanao fahasoavana eto ambony tany fa omezao koa zay fahasoavana anankoatra. Ino ma fahasoavana anankoatra? Moa ve le paradisa? Tsy zay fô, fa ao koa ahitavantsika hoe fankaikitany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, fidirantsika amin'ny janna na anatin'ny paradisa zay. Ao misy degré maro, ao misy zany hoe misy ambaratonga maro, fa le farany ambony indrindra aminazy hoe al-firdaus, le farany ambony indrindra. Ka io zany anisan'ino, anisan'le hoe fahasoavana anankoatra zany fahazoantsika zavatra jiaby zay. Tsy hoe atsika zany nangataka fahasoavana anankiray, fa jerevantsika zany wa fil akhirati hasana, hoe fahasoavana jiaby anankoatra zany ya Allah omeza zao zavatra zay. Ohatra tsika mety zavatsika le doa zay, zavatsika le vavaka zay nalainy Allah subhanahu wa ta'ala zany hoe tsy niprécise, tsy nandeha nataony hoe fahasoavana anankiray zay azotsika hoe midika atin'ny janna fo, fa le fahasoavana maro zay nilazainy tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala zay fonosiny zany doa zay. Dikan'izany ino ma le fahasoavana maro? Fankahikitatsika mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fitiavatsika any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ay fahitavatsika fianakaviatsika ao anatin'izany janna zay, ay koa fahazoantsika place tsara amin'ny jannatil firdaus. Tsy vitan'izay fiarahatsika amindreo annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, fiarahatsika amindreo nino mpaminany rehetra, ay tsy vitan'izay koa miaraka amindreo martyra, miaraka amin'ny mpiaradian'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehetra ao anatin'izany janna zay. Zany le doa mampianatra atsika hoe avevirentsika matetiky le vavaka manao hoe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah,
omeo fahasoavana izay eto antany ary omeo koa fahasoavana ihany koa anankoatra ary arovo amin'ny famezana zany afobe zay. Zay zany tapana faharoa zay jehivatsika to. Atsika mijehy le farany am'le teny mana hoe waqina adhaban nar, hoe tompo arovo amin'ny famezana zany afobe zany. Atsika zany mangatika fiarovana amin'ny tombotsika hoe amin'ny famezana zany afobe zay. Dikan'izany eto ambony tany zany atsika zany lasa nino manana zany fahatahorana tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy hoe le fahatahorana zany hoe filefasana, fa le fahatahorana zany atsika zany manantony tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala bebe kokoa. Atsika miezaka manao zavatra jiaby zay tenenina ataova, atsika miataka zavatra zay tenenina hoe iata na alaveo. Zany le fahatahorana Allah subhanahu wa ta'ala zay, mba ahafahantsika zany tsanisany, mba ahafahantsika zany voaawiny Allah subhanahu wa ta'ala zany amin'ny andro farany zay. Dikan'izany raha ohatsy antsika zany nangatika hoe waqina adhaban nar, tompo arovo za amin'ino amin'ny famezana afobe zay. Dikan'izany mazava ho azy fa raha ohatsy Allah zany niaronao amin'ny famezana afobe zay, mazava ho azy fa tomponao Allah subhanahu wa ta'ala, tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala zany rada amitsika amin'ny zavatra jiaby zay nataotsika. Ay tsy vitan'izay koa izy zany mamela heloka atsika. Ay atsika zany mahazo shafa'any ty mpaminany sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyam. Iny zany bas, iny zany doa komplika zany. Jehivatsika zany doa io na vavaka io mamono zavatra maro. Iny koa mazavatra ilaitsika bas. Ohatsy Allah subhanahu wa ta'ala naporisika atsika teneno zany vavaka zay, teneno zany doa zany, fantaneny petsika hoe atsika nijery le hoe fanazavana makasika zany doa zay. Ohatsy atsika hitatsika ny analyse tsika ny hoe nifakifaky atsika zany doa zany, iny zavatra fonosiny doa zay, de iny koa mazavatra ilaitsika. Tsika mangatika Allah ameza le fahasoavana jiaby eto ambony tany. Dikan'izany zavatra mety mampafalifaly zao, zavatra mampafalifaly anao tompo Allah subhanahu wa ta'ala, zavatra ilaiko jiaby. Tsy vitan'izany wa fil akhiratu hasana, boko koa zany omeza koa le asoavana nankoatra. Fanazaventsika zany to iny le asoavana jiaby nankoatra midadasika marobe, waqina adhaban nar, arovo zao amin'ino amin'ny afobe zay. Za tsy mahita koa iny zavatra tokony ilaitsika ankoatran'izany. Satria mahina ulama nilaza fa io doa io, io doa na vavaka io zany mamey vavaka jiaby io anatin'ny zavatra io fo. Ana mety andeha angadika zavatra maro, fa nefa ndraiky doa anankiray, vavaka anankiray hita ao anatin'izany filan'ny zanak'olombelona eto ambony tany jusqu'à nankoatra zany. Ajefatsika doa zany tsara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Fantaneny petsika hoe tamin'ny fotoana kakory nanaovan'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam zany doa zay. Amin'ny fotoana kakory nanaovany zany vavaka zay. Hita fa hoe amin'ny sujud na hoe amin'ny swala, amin'ny fivavahana dimy isanandro zany, hita fa ao anatin'izany sujud zay izy manabitsaka zany vavaka zay. Ary vita soalana azy koa izy manabitsaka zany vavaka hoe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Boko tsy vitan'izay, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nitatsy fa hoe iska zao mahita mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mitalao amin Allah subhanahu wa ta'ala. Iska zao mahita mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy mangataka dua, izy mangataka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, za mahita izy zany manao zany dua hoe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah, umeza fahasoavana izay io tantany, ary ome fahasoavana koa anankoatra arovo amin'ny famezana zany afobe zay.
jevatsika io doa navavaka zay naveriveri mpaminay antsika sallallahu alayhi wa sallam maro. Dikan'izany andao atsika mety possible atsika misy zavatra angatatsika en détail tsy manino fa kazadina zany isika anao mangataka amin'ny tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala ampidirao anatin'ny ataka zay le doa hoe rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ampidirao anatin'ny ataka zay kazambela ankabetsao zany doa zay. Mba afatsika tsy hanadina zany doa zay ataova anao anatin'ny sola amin'ny sujud amin'ny tashahud farany ay vita sola zay ataova maro ankabetsa maro zavatra zay ay ataova baka anatin'ny fo fa tsy hoe tsika mila miteny fa ataova baka anatin'ny fo hoe anao mandiniky filanao zavatra ilainao jiaby ay anao mangataka amin'ny doa anankiray hoe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Io doa io manana tantara anazy. Atsika mijery tantara anazy io amin'ny aya anankiray makasika hajj makasika fivahina masina ao anivony aya io Allah subhanahu wa ta'ala nazava zavatra zay nazava hoe antony editran aya io. Ino antony? Taloha arabe zany talohan'ny islamo io zany manana fomba zany hoe isika mandeha mano fivahina masina satria fa nisy zany fivahina masina zay nataondreo. Anisan'ny fomba zay fanaovandreo zany io zany kofa anatin'ny fivahina masina zay ataondreo zany io zany mangataka ny eto ambony tany fo mangataka zavatra ilaindreo eto ambony tany fa io zany adinandreo nangataka ny anankoatra. Dikan'izany zavatra jiaby mitadin'iny harena mitady voninahitra mitady io zany nangatandreo ny eto ambony tany fa zavatra nangatandreo fa nadinandreo zany nangataka nino ny andro farany. Allah subhanahu wa ta'ala nandatsaka aya nampitongasiny Jibril na hoe Gabriel nitonga zany aya zay verset zany milaza manao hoe famina nnas misy amin'ny zanak'olombelo famina nnasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahum fil akhirati min khalaf. Nambany Allah subhanahu wa ta'ala famina nnas misy amin'olombelo zany man yaqulu rabbana atina fid dunya. Io zany mangataka amin'ny tompondreo hoe ya Allah omeo asoavana zahay eto ambony tany omeo anay eto ambony tany ny anjaranay le anjaranay zany omeza le fahasoavana eto ambony tany zahay. Dikan'izany zay mitady fahasoavana eto ambony tany fo wama lahum fil akhirati min khalaf. Nambany Allah subhanahu wa ta'ala fa izany olona izany tsy anana anjara velively anankoatra. Dikan'izany azoneo nangataka eto ambony tany fo donc tsy sandarandreo koa zany anankoatra zany. Dikan'izany io olo aby zany nangataka eto ambony tany fa io tsy nangataka anankoatra. Fa tsika koa mila mahay koa fa misy olo koa io zany mangataka ny anankoatra fo moa ve mety zavatra zay io zany tsy mangataka ny eto ambony tany fa io zany mangataka ny anankoatra. Misy olo tsika mandeha mijery amin'ny fivahina masina amin'ny fanaovana hajj zany io zany mihevitsy fa hoe amin'ny fanaovana hajj hoe na koa zany ao anatin'ny finoana en général zany ka tsy maintsy mangataka ny anankoatra fa tsy tokony andeha ngataka makasika eto ambony tany na hoe filana eto ambony tany zay. Fa kanefa tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala zany nampiantsatsika hoe le fandanjana izy milaza hoe rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Izy nambatsika hoe o tompo tenina o tompo hoe ome zahay ome fahasoavana zahay eto antany ary ome fahasoavana ihany koa anankoatra ary arovy zay amin'ny famezany zanafobe zay. Zava zany Allah subhanahu wa ta'ala mampiantsatsika amin'ny vavaka io hoe atsika tokony iny mahay mandandralandra. Atsika zany mila mahay mandandralandra. Ohatra atsika manao zany vavaka zay anao zany mila mangataka ny eto ambony tany ay mila mangataka koa ny anankoatra. Dikan'izany atsika mila mitia eto ambony tany ay io finoana atsika
io mampiantsika mangatana eto ambony tany fa kazadina koa anao mangataka anankoatra fa tsy hoe anao mangataka anankoatra fo nefa adinanao zany ny eto ambony tany. Za anambara anao zavatra anankiray mety possible mahagagatsika na hoe mety sambatsika nareny fa mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le mpaminany farany le izy manao tawaf zany le fiodiana amile Kaaba le zany man tawaf na aminino amin'ny fivahinana masina kely le umra zany na amin'ny fivahinana masina lehibe zany al-hajj le izy alohany izy hoavy aminino amin'ny vatomento zany anisan'le doa zay ampodiny matetika io zany ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yuza anisan doa zay ampodiny amin'ny fotoana hajj boko tsy vitan'izay fa amin'ny fotoana hoe tena hoe ilaina zany io mpaminao sallallahu alayhi wa sallam anabetsika zavatra zay. Donc io mena mahambaratsika fa io sunna ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam. Atsika mankatia mpaminao sallallahu alayhi wa sallam donc atsika tokony manabetsaka zavatra zay doa zay. Na atatsika ny antile atsika mandeha mijery olo zay mandeha manano fivahinana masina le io fa avy amin'ny place io hitanao fa hoe maro olo manabetsaka zany doa zay, misy manao zo miaraka, misy manao zany mitokatokana na izy raiky zany izy manao doa zay hoe rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tompo ya Allah umeza fahasoavana zay eto antany au me fahasoavana ihany koa anankoatra ay arova amin'ny famezana zany afobe zay. Na dia amin'ny fivahinana masina azy isika dia nino mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba anomena atsika zavatra amin'ino amin'ny fiainatsika eto ambony tany zay. Zavatsika importance zavatra zay amin'ny fotoana ny hajj mpaminao sallallahu alayhi wa sallam mangataka zany doa zay. Dika zany tsika tokony mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameza zao hoe zavatra tsara eto ambony tany. Zavatsika amizay le hoe le équilibre zany nampianariny Allah subhanahu wa ta'ala atsika zany amin'ny alalan'ny doa zay. Ka hoe Allah subhanahu wa ta'ala mila manino mampianatra atsika hoe atsika zany mila mahay mandandralandra amin'ino amin'ny ara-panahy sy ara-tsaina fa tsy hoe tsika mitongilana zany. De atsika zany mila mahay mandandralandra zany amin'ny fangatahantsika eto ambony tany ndraiky anankoatra. Finoana al-Islam mampianatra atsika hoe mila mahay mandandralandra zay. Finoana al-Islam izy mampianatra atsika hoe mankatia hoe mitia zany fiainana eto ambony tany. Ay tsy vitan'izay io finoana io koa io mankorager atsika mankatia le fiainana eto ambony tany ay fiainana anankoatra koa. Atsika zany tokony miezaka mianatra tsy andre zany vavaka zay. Tiako manomboka niana atsika manana finiavana, manomboka nia isaka vita zany soalatsika zay atsika manabetsaka zany doa zay, na ao anatin'ny soalatsika atsika manabetsaka zany doa zany hoe rabbana atina fi dunya hasana. Ya Allah omeza zao le hoe anjara masoandro na hoe le fahasoavana eto ambony tany, karazana fahasoavana rehetra eto ambony tany zany, le karazana fahasambarana rehetra eto ambony tany. Ay tsy vitan'izay koa wa fil akhirati hasana, ay anankoatra koa tova za zany mankarina anao tompo ya Allah, ay mankarina ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam wa qina adhaban nar, ay arovo amin'ino amin'ny famezana zany afobe zay. Dikan'izany tsika mety nareny doa zay niana amin'ny fandaharany matinal jeudi ke izao teninina amin'ny namatsika zay mety nanao enregistrement partageo amparitao amin'ny namatsika zany mba hafanao koa zany mahatsapy, mba hafanao koa zany mahazo le fampianarana makasika zany doa zay hoe le doa hoe nambarandro manampezana hoe doa complet, doa mameno le vavaka jiaby finosiny zany doa zay. Amparitao amin'ny fianakaviany, ampianao zanaka, ampianao nino jirany zany vavaka zay hoe rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana
waqina adhaban nar. Io nambarantsika io doa mame karazana filany zanak'olombelona eto ambony tany sy anankoatra. Io zany tsy limité fa io zany vavaka io zany illimité zany zavatra jiaby asoavana jiaby eto ambony tany tafidika ao anatiny ndraiky nino fahasambarana rehetra anankoatra tafidika ao anatiny ary voaro amin'ino amin'ny karazany sazy amin'ny andro faran'izay. Ke atsika mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe atsika anisan'nino mahazo zany asoavana rehetra eto ambony tany zay ay asoavana rehetra anankoatra ary tsika aroviny Allah subhanahu wa ta'ala amin'nino amin'ny karazana sazy amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi bihamdihi subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. narainareo teo sautul haq fandarana momba ny finoana islam izay atolotry ny fianakaviam-be musulmane eto Madagasikara isaky ny alakamisy sy ny asabotsy manomboka amin'ny 7 alina eto amin'ny radio université Mahajanga.